raisina ho fifaliana trano ny miaona aminao a ary afaka nohy ny fiarahana midinidinika izay fanaovantsika miainga fitao amin'ny bokin'ny Apokalipsy izay mitanisa ireo sambatra izay fonosiny izany boky izany raha toa ka heverina fa feno tsy ambaratelo feno zava-miafina ary misy sary mahatahotra no fahafantaran'ny maro ny Apokalipsy tao anatin'ity fandarana ity dia nivoaboasan'ny pasteur Andriamparatina Fanerateto fa misy asambarana izay mifaningotra ary mifameno ao anatin'izany boky izany. Amarana izay loha hevitra izay tsika dia raisinao tombontsoa no mananao pasteur miarabanao tonga sondray. Miarabanao namanadinao ary manona fiadanana tompo amintsika rehetra ary falankoa tafaraka amintsika hanokana fotoana andinika ny ten'Andriamanitra. Ya, nasehonao tamina raha fitinina zany nasehonao tamina endrika fanaovanjiro fito kisarisarina fanaovanjiro fito lay sambatra amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia misy anankiray izay ivony tonga eo zao tsika amarina an'ity dinidinika ity dia omenanao vetrany ny fanazavana pasteur. Amarina zany efa nampahafantarina antsika ary efa notiniantsika moa zany nandritra ny fandarana ireo sambatra enina voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy izay mifandray tendro tsororoa zany izy anankienina ireo izay milaza aloha hevitra telo zany izy satria izay izy le sambatra anankiroa izay mifandray tendro dia miloha hevitra iray lazay dia toy izany koa le anankiroa faharoa dia le anankiroa fahatelo izay manome an'le enina dia misy an'le anankiray fahafito izay ivon'ny izy rehetrarehetra dia lay sambatra enina zany dia mifantoka amin'ilay ivo na ny zavatra raiketiny sy fonosin'ilay afatra ao amin'ilay fahafito sambatra fahafito dia izay no jerevantsika zany hoe mamarana ny fandiniana koa zany tsika amin'ny alalan'ity fandarana fahafito ity izay hijerentsika lay sambatra fahafito voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy ndao atsika hiditra abetrany ary ao amin'ny Apokalipsy toko 7:7 no misy an'ilay sambatra fahafito. Inona mba lazainy ao? Apokalipsy toko 7:7 ka ny andininy 7. Apokalipsy 7:7 andininy 7 zao no vakany teny. Ary koa izy tamiko soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry fa hoy izy tamiko ireo dia teny marin'Andriamanitra. Io le sambatra fahafito farany namanatinao miresaka ny amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Mahafinaritra be nela izy. Aika zany tena afatra tiana ampitaina amintsika amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia mifantoka amin'io sambatra fahafito io dia ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Dia aza tiana ihany koa fa naverimbelintsika teto ihany koa fa lay sambatra enina dia miresaka tsy hoe miresaka fa miaraka mandrakariva amin'ny le hoe indro ho ahafainganao. Zay le izy raha mijerentsika le sambatra mahakasika hoe sambatra izay mitandrina ny teny sisisa Apokalipsy toko 2:7 dia hoe indro ahafainganao sambatra izay mitandrina ny teny ty faminaniana ity. Miresaksika indray ny amin'ny lay maty dia miresaka izy hoe sambatra maty dia izay maty amin'ny tompo fa mitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa nasa manaraka azy dia azavain'lay mifandray tendro aminy izay miresaka ny amin'ny fiavian'i Jesosy hoe sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany dia tsy zay iseho amin'ny fiavian'i Jesosy. Dia miditra indray le sambatra anankiroa fahatelo izay mifandray tendro izay miresaka ny amin'ny fitafiana dia mazava-by mihitsy le Apokalipsy sambatra izay manasa ny akanjo fa le anankiray izay mifandray aminy ao amin'le Apokalipsy toko 4:5 le hoe indro avy toy mpangalatra ao sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiana. Ao fiavian'i Jesosy koa iny. Fiavian'i Jesosy ihany koa. Dia aika izany izay sambatra rehetrarehetra izay mifantoka amin'ilay ivo dia tsy inona fa fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry. Raha oviana kainy no
miseho le fampikarambady zanak'ondry zay zany izy ane namana dinao rovina no miseho io a rovina no tanteraka io a iza no hiditra amin'io fahampikarambady zany kozy satria zay lela zay lay sambatra zay nantsona ho amin'ny fampikarambadiny zanak'ondry sambatra zay nantsona ozy izy ho amin'ny fanasana fampikarambadiny zanak'ondry izy avy le atsona ao amin'izany fampikarambadiny zanak'ondry zany fomba hoana no atafiditra atsika ao amin'izany fanasana fampikarambadiny zanak'ondry zany mahafinaritra n'izy mihodinao amin'izay zany ny dinidinitsika amin'ity faran'ity fandao jerevantsika aloha ary miresaka izy hoe fampikarambadiny zanak'ondry mazava ho azy fa jesosy mipapakatra sady zay jesosy no mpapakatra de ndao mahajerevantsika hoe izy ara le ampakariny satria tsy maintsy misy ny ampakariny raha ny mahazatra atsika aloha zany dia vivavy no ampakariny sady zay fa ndao my baiboly no vakitsika satria tena mazava be ao amin'ny baiboly ny ampakariny Apokalipsy 1:2 ny andininy 2 Apokalipsy 1:2 ny andininy 2 zao ny vaky ny teny ary nahita fa indro ny tanàna masina de Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny voalaza eto ten'Andriamanitra lazainy eto ohatrany tsy olona le lazainy eto ohatrany tanàna le lazainy eto hitako Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'iza izy iaona amin'ny vadiny iza le vadiny le lehilahy jesosy le lehilahy azavaitsika kely io aike zany ny tianyten'Andriamanitra olona zay namanadinao de zao Jaona 7:10 aitsika tsenjely ny andiny voaloha 7 de miteny Jesosy hoe andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy indray ka ndray anareo ho any amiko ka izay toerako no itoeranareo koa le toerana amboarany Jesosy ity voalaza eto ity le Apokalipsy 1:20 ary nahita lanitra vaovao ao amin'ny andiny voalohany izy ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho de tsy iza fa Jerosalema vaovao le lanitra vaovao sy tany vaovao zay amboarany Jesosy any an-danitra io de Jesosy zany zao manamboatra n'lay toerana ho atsika dia ho avy indray izy handray atsika ho any aminy hiaraka amin'ny aiza ao amin'ilay Jerosalema vaovao de io le tenen'le Apokalipsy hoe efa hitako ary nahita ozy izy de tanàna masina de Jerosalema vaovao efa miaingo iaona amin'ny vadiny tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny ahoana le fionana amin'ny fiafiany Jesosy miala any an-danitra Jesosy ho avy ity ambony tany aka n'ireo olona nasaina sy nantsona ho ao amin'ilay fampikarambady dia alay le olona zay nantsona sy le nasaina de hoentiny dia tafahoana amin'izay ao amin'ilay Jerosalema vaovao miaraka aminy ao amin'ilay Jerosalema vaovao de zay le fampikarambady tafahoana ny mpapakatra sy nampakarina de ao daholo nasaina ao de miaraka amin'ny olona zay nasaina ditanao zay matoa lay sambatra jerevantsika tamin'le sambatra fahaenina le Apokalipsy 2:20 hoe sambatra zay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy hidirany mahafinaritra be am'izay azotsika am'izay zao iny sy hidirany amin'ny vavahady ao an-tanàna ho ao an-tanàna ho ao amin'ilay fampikarambady satria Jesosy ane ao amin'le tanàna zay le hoe tafahoana ny mpapakatra sy nampakarina ao izy de itsika zany zay invité natsona ho ao amin'ilay fanasana fampikarambady ny
zanak'ondry. Sambatra ozy izy ny apokalipsy. Sambatra. Nao jerevantsika misimisy kely zay namanaty ino ao amin'le apokalipsy toko faraka abrapolo antsika de vakitsika ny andininy fahatelo ho inona kay zavatra miseho amin'izay fotoana zay raha miteny izy hoe anahita tanàna masina aho de Jerusalema vaovao nidina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra tahaka ny apakarina efa miaingo iona amin'ny vadiny de ahoana le fionana ary ahoana ny endrik'ilay fampakaram-bady amin'izay fotoana zay de ny andininy fahatelo no mamaly azy. Tena mahaliana zany kisarisary zany apokalipsy 1:20 ny andininy fahatelo. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny tabernakelyn'Andriamanitra de eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy de ho andriamaniny. Aizy no miseho ao amin'le tanàna masina ny miseho efa ao amin'le Jerusalema vaovao ane io voalaza io e de zavatra voalaza io de hoe indro ny tabernakelyn'Andriamanitra de hoaiza izy izy eo amin'ny olona eo amin'ny olona ao amin'le Jerusalema vaovao ao amin'le tanàna masina ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Mahafinaritra ary mahaliana le zavatra iseho fampakaram-badiny zanak'ondry. Zay zany le zavatra iseho. Aiza no iseho le fampakaram-badiny zanak'ondry ao amin'ilay tanàna masina. Tanàna masina Jerusalema vaovao. De le mpapakatra de tsy iza fa Jesosy dia hitoetra ao izy. Ary ho tafahoana le mpapakatra sy napakarina fomba ahoana ho avy ndray ao izy Jesosy jaonina 4:20 ho avy andeha namboatra fitoeranao anareo ho avy indray aho dia handrainareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa dia miaraka amin'ny mpapakatra zany tsika makao amin'le Jerusalema vaovao makao ohatran'ny fanao ihany izy io zany amintsika ety atany fa amin'ny endriny hafa raha ny tena marina ny zava-misy le mpapakatra le ampiakanina le vehivavy no alaina le vehivavy no alaina de hoentina eo am'le ampakarina sady zay le fanao matetika fomba fanao hoe alaina le vehivavy raha zavaza tovavy moa zany de alaina de hoentina de ampionina am'ilay mpapakatra de atao am'izay ny lanonana zay ny fomba fanao mahazatra matetika fa eto kay zany ao baiboly Jesosy no ho avy aka an'le vite aka n'le olona zay nasaina de alainy le olona zay nasainy dia hoentiny iona am'ilay ampakarina de sisa fa le tanàna masina de hoentiny miona de miditra mitoetra ao am'ilay ampakarina de Jerusalema vaovao matetika asana mety anampy ny fahatakarany mpanaraka ny fandarana izy ty pasteur fa misy voambolana zay fampiasa ary amin'ny exodosy hoe tabernakelyn'Andriamanitra sy ny inona zany nahazo ampifandraisana andreo am'le zava-misy ety an-tany sy le zavatra ho avy rehefa tanàna masina Jerusalema misy tabernakelyn'Andriamanitra koa mantsy ao anatin'ilay toerana io Andriamanitra te-onina sy miara-monina am'le vahoakany ary amin'ny fampopoavan'ny testamenta taloha de eto izy zany zao hiara-monina mandrak'izay indray am'le olona zay nasaina. Tena marina mihitsy zay ary tena zava-dehibe mihitsy zany ny zavatra niainan'ny zanak'Israely tany anefitra satria aika zany voalaza le Apokalipsy 1:20 hoe indro ny tabernakelyn'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary Andriamanitra hitoetra eo aminy ary ireo olona izy ho andriamaniny ary izy de ho andriamaniny aika izy zany efa tam'zany no tian'Andriamanitra hiaina ny zanak'Israely zavatra iseho any am'ilay
jerosalema vaovao tamin'ny alalan'ny fitoerana masina satria andriamanitra tamin'ny alalan'ilay tabelina kely dia nitoetra teo amin'ny olona azonao am'zay l izy tamin'ny alalan'lay tabelina kely teto tanany dia nitoetra teo amin'ny olona ny andriamanitra dia ny olona zany a niara-nitoetra niaraka tamin'andriamanitra tamin'ny alalan'lay tabelina kely mampalahelo ary tena lesona ao antsika io a hoe tena nanahoana ny zavatra niseho sy ny aina zanak'Israely tamin'izay fotoana izay andriamanitra nefa niara-nona taminy teo tamin'ny alalan'lay tabelina kely fa zao kosa namanadinao amin'izao andrainantsika zao mbola miseho anko zay zavatra zay amin'ny endriny hafa dia lay Korintana voalohany toko fahaenina no milaza anazy aitsika efa vaky itsika zay mandeha fahasemben'ny folo sy nandeha faharoapolo dia milaza izy andao nefa vakiny hoe ahoanandray ny endrika isehony zay zany amin'izao andro ianantsika zao dia avy eo ivelona amin'le fampakaram-batsika rehefa avy eo. Korintana voalohany toko fahaenina ny andihy fahasemben'ny folo sy ny faharoapolo. Ny andihy fahasemben'ny folo sy faharoapolo. Ahoana ary moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boa vidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Mankalazan'Andriamanitra amin'ino izy izy? Tenanareo. Dia milaza izy fa ny tenantsika dia inona izy? Moa tsy fantatrareo fa ny tenantsika dia tempolin'ny fanahy masina. Zay tsy avy aminareo fa avy amin'Andriamanitra. Sady zay aika zany ny zavatra misy indray zany amin'izao fotoana izao tsy amin'ny alalan'ilay tabelina kely hita maso zay niova ho lasa tempoly dia hita teoriana lasa fiangonana raha zay no ilazantsika azy tsy amin'ny alalan'ny zay tsonika izany ny fomba hitoeran'Andriamanitra eo amin'ny olona fa amin'ny alalan'ilay Korintana voalohany toko fahaenina fanahy masina tenantsika dia tempolin'ny fanahy masina eo amintsika ve zany le fanatrehan'Andriamanitra ka zay zany le zavatra tokony ampetratsika mitoetra amintsika ve Andriamanitra ankehitriny dia ahoana moa le mitoetra amintsika Andriamanitra ankehitriny ny fanahy masina tempolo fanahy masina ny tenantsika dia mitoetra amintsika ve Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina zay mitoetra amin'ilay tempoly dia tsy ina fa ny tenantsika zay le izy indraindray zany zavatra raisika masy zany dia hoe raisika ara-baktely izy na hoe zavatra fizika na hita maso hoe fiangonana dia io fiangonana Andriamanitra dia mitoetra eto amintsika amin'ny alalan'ny trano fiangonana dia izay ihany kanefa nazana za indraindray mbola mampieritreritra fa misy olona tsy te hiona amin'Andriamanitra azonao tiako lazana raha zay zany zao no raitsika dia vo mainka raha mampieritreritra ihany satria raha amin'ny alalan'ny trano fiangonana no hitoeran'Andriamanitra amintsika dia nahoana ary ny sasany misy tsy makana am-piangonana malaina makana am-piangonana sisy na makana am-piangonana fa tsy matsapa ny fanatrehan'Andriamanitra izy ao amin'ilay toerana fa zavatra hafa azonamana fa ny tsy ambarateloka dia zao Andriamanitra dia mitoetra ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ao amin'ny tenantsika zay tempolo fanahy masina zay zany tena zava-dehibe ary mifandray amin'ilay fampakaram-bady zanak'ondry zay hoazavaintsika rehefa avy eo mihitsy zay namana tena mifandray amaky toko sy andiny momba zay tsika fa andao aloha azavaintsika kelikely mahakasika le fampakaram-bady rafitina zany le fanazavana tompo dia zao ny mpapakatra Jesosy Kristy ny ampakarina hoy ny Apokalipsy toko faha 1:20 zay efa voaomana eo na amin'ny vadiny dia lay Jerosalema vaovao dia isika inona ny toerana misy atsika dia tsika le voalaza le sambatra zay nantsona ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry nantsona invité ho amin'ny fanasana dia io zany no azavain'le Matthieu toko 10:20
mahakasika ny fanoarana amin'ny fijinina folo no amin'izay ny hidirantsika e Matio 5:12 ny andeha faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Matio 5:12 ny andeha faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Zao ny vaky ny teny Matio 5:12 ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjina teo ka nanao hoe tompoko, tompoko, voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Miresaka amin'le virjina izy eto Ina moa le virjina ve napakarina? Le antsy le virjina napakarina. Fa le virjina folo dia nasaina ho ao amin'le fampakaram-bady. Dia mila miomana izy mba ahafahany miditra ao amin'ilay fampakaram-bady. Dia haitsika io tantara io fa 5 tsy niomana, 5 tena niomana. Le atao hoe endry. Dia voalaza eo hoe tonga le anaky 5 le adala io le tsy niomana. Tonga amin'izay zany izy le mpapakatra efa tonga ao amin'ny andininy enina dia milaza izy hoe ary no mamatonala dia nisy antso hoe indriny mpapakatra miomana mba mitsena azy, mivoa mba hitsena azy. Zay le hoe sambatra zay nantso